Pezimbavao afa tanteraka kosa indray dia mbola mitana ny toerana hatrany paositra Malagasy raha eto Madagasikara. Tamin'ity taona ity dia nahitana fitombony ny olona mampiasa ireo tolotra omen'ny paositra Malagasy. Tolotra maro moa no afaka hisafidianana ao amin'ny paositra Malagasy ka isan'ny mbola mampisarika mpanjifa maro. Eto Madagasikara mbola manana anjara toerana lehibe ny paositra Malagasy ny tolotra omen'ny. Nahitana fiakarana tamin'ity taona ity ny isan'ny olona mampiasa taratasy, izany hoe nampiasa ny tolotra omen'ny paositra amin'ny fandefasana taratasy na dia efa miroso aza ny fikirakirana ny teknôlôjia moderna amin'izao fotoana izao. Maro ireo tolotra omen'ny paositra akoatra ny fandefasana taratasy, afaka mandefa sy mandray vola avy any ivelany ny paositra, eo ihany koa ny fandefasana sy fandraisana vola eto anatiny. Misy ihany koa ny cyberposte sy ny transposte. Afaka hitahirizana vola ihany koa ny paositra izay manana tolotra telo be izao dia ny eparina tsinjo lavitra, ny fahanterana ary ny tsinjo avitra. Tahaka ity tovolahy ity dia nanomboka izy tsy ampy taona no efa nanana kaonty. Efa ela zany nanana le kaonty tamin'izaho mbola nanana satana diko dia mamanay zany teny anao na mbola tsy ampy taona ranao dia afaka manomboka kaonty dia mbola ampiasaiko foana izy hatramin'izao zany. Ny anahy tsy ihany fampiasaiko fa zao indrindra sasany mbola mampiasa anazy resaka mandefa colis ny tary mandefa taratasy fa amin'izao moa hoe tena matanora ny tena zany dia fa mampiasa zavatra hafa ny fasana taratasy zany fa resa vola ihany zany no mampiasako ny anazy satria zany fa tetanarira zany mbola afaka maka vola poste izy. Mpampianatra sy mampahafantatra ny kolontsaina malagasy ny paositra amin'ny alalan'ny timbre izay misy amin'ireo kisarisary maro. Androany 7 volana oktobra no natokana ho andro maneran-tany paositra fa noho ny toe-java-misy eto amin'ny firenena dia nofoanana ilay hetsika fampiratiana sy varavarana misokatra saika natao tetsy Antaninarenina androany ary ny hetsika fanomezan-dra saika no totosaina.